Iverina amin'ireo lafiny toe-karena isika tsy lefin'ny teknôlôjia ny fampiasana ny aji na ny timbre raha ny fahafantarany maro azy eto amintsika hoy ny tale général ny postra malagasy miantoka ny 1.2 isanjato ny fidiram-bolan'ny ty orinasa malagasy ity ankehitriny ny famokarana izay aji izay nisy moa ny famoahana aji vaovao manasongadina ireo varika mampiavaka amin'ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Clarisse Rezermanana sy Yanja Ramananjoelina no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tamin'ny taona 2024 nahatratra amin'ny 10 sy 3 tapitrisa ny ajiana timbre lafo teto Madagasikara. Mbola manana ny toerana ny fampiasana azy ity na dia eo aza ny foronany maro amin'ny fampiasana teknôlôjia eo amin'ny fifandraisana hoy ny teo anivo ny postra malagasy. Masana ny 1.2 isanjato ny vola miditra eo amin'ity orinasa mpanjakana ity ny momba ny famokarana aji ankehitriny araka ny fanazavana. Namoaka karazana aji vaovao izy ireo tamin'ity herinandro ity ary misa 2 tapitrisa no nivokarina tao anatin'izany. Misa enina ireo karazana aji vaovao ireo, ahitana ny sarin'ireo karazana varika mampiavaka ny Madagasikara, ny 5 ary ny 1 misy ny sarin'ny profesora Henri Jonara Tsimbazavy. Dia aminay postra malagasy zany dia fanindraindrana ny fametrahana ny manam-pahaizana malagasy sy ny pikaroka malagasy amin'ny toerana tokony ametrahana azy. Fanao ny postra maneran-tany ny mamoaka timbre anankiray ho an'ny olona malaza, tena malaza. Faharoa eo ihany koa le hoe nisy an'le varika mialatsiny hoe teny frantsay hoe dernière découverte amin'le varika. Reharehantsika eto Madagasikara no nahitana an'io zavatra io ary izay no nahatonga anay postra malagasy namoaka timbre mitondra ny sarin'io microsebistronay io mba hampahafantarana ny eran'izao tontolo izao fa manan-karena isika amin'ny resaka varika zany. Kendrenao anatin'izao ihany koa ny fanampiana tosika ny fampahafantarana ireo karazam-biby mampiavaka ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fifaneraserana amin'ny any ivelany. Ny 5.9 isanjato ny varika misy eto amintsika no ahina ho lany tamingana ankehitriny. Azo soroana nefa izany raha mavitrika amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana isika, hoy ny profesora Henri Jonara Tsimbazavy. Io miakina amintsika rehetra io rehefa ohatsika ka miasa tsara tsy anjavona amin'ny varika ary zay ny fifaliantsika ary zay ny tanitsika rehetra mazava ho azy fa ny varika rehetra any anaty ala avokoa no mipitoetra. Rehefa potika zany ny ala dia manjavona koa izy ireo fa tsika tsy mila ny ala ho potika. Ary izay indrindra no anentanana ity herinandro ity moa zany dia tavitra anatin'le hoe semaine de festival mondial de l'immigré ka izay indrindra nanaovana an'le izy ho ankalazaina mba tsy ho tara loatra fa anjavona ihany izy ireo satria ireo natonga avy ampizahatany 5.10 isanjato izy ireo fa tahorana ho lany tamingana kanefa zany koa tsy midika fa dia iandry ho lany tamingana zany tany Maurice dia efa anaky 5 sisa le vorona sisa tavela tany fa zao tonga efa manjatony le tontolo iainana fa tsy avelantsika eo raha izy. Primatologue na manam-pahaizana sy mpikaroka momba ny varika ny profesora Henri Jonara Tsimbazavy. Izy no voalohany maneran-tany namoahana aji amin'ireo manam-pahaizana amin'ity sehatra ity. Mifanindry andalana amin'ny fanamariana ny herinandro an'ny festival mondial de l'Lémurien ihany koa izao famoahana aji vaovao izao.